Favory eto andrenivohitra kosa moa amin'izao fotoana izao ny ampikambana ny antoko TGV avy amin'ny faritra rehetra eto amin'ny nosy nanomboka tamin'ny ity androany ity tokoa mantsy ny vovonam-pirenena voalohany antoko tanora malagasy vonona na TGV izay tanterahana etsy amin'ny parc d'exposition Futura Andranomena. Ny TGV izay nilaza fananova ary hanova fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Nisy hatrany ny fitantanana tsy naomby ary ny fanodikidinana ny safidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny alabato tamin'ny fifidianana izay natao teto amin'ny firenena indrindra ny folo taona farany hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko malagasy vonona na ny TGV Ramatoa Lanto Rakotomavy tao anatin'ny lahateny ny fanokafana ny kongresy nasionaly ny antoko TGV. Fotoana ny fanovana izao ho hatrany Ramatoa Lanto Rakotomavy nanova ary hanova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny antoko TGV. Karaha politika isika dia Madagasikara toy iny no iritsika ary malagasy manao ahoana no tamintsika dia inona ary no malalatonana amin'izany ivaliny dia tsotra iainana ny fiainatan-drazana ka Madagasikara dia tamin'ny malagasy. Nilaza ny TGV fa amin'ny fanaovana politika misokatra amin'ny rehetra ny antoko ary manana ny ambarany ny mpitarika ito antoko ity momba ny fisintahanam-piaradia aminy Ajo Andreny Anarivelo izay nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny filatsahako fidiana filoham-pirenena ny alarobia lasa teo. Tsisy fifanomezan-tsiny ary tsisy alahelo velively ny fisian'ny trangavitra ireny ao anatin'ny antoko, ny ao anatin'ny fiaran-dalana, ao anatin'ny mpiaradia satria dia fomban-javatra ireny ary tsy mahagaga izany satria ho zahay hoe mbola mafisinay fa ny fahefana fefahefana io dia manindry izay no mahatonga ny olona sasany tafakatra ambonivohitra ny dozan'ilay fahefana ka. Momba ny filazana fa manaparitaka ny vato ny antoko TGV ary sarinady politika misy amin'izao fotoana izao anatin'ny mpiaradia amin'ny filoha an-tetezamito dia toy izao ny valiteny nentin-Ramatoa Lanto Rakotomavy. Etona dia tsy misy an'izany ary tsy manao paikady politika ohatry izany zahay satria izay foana naverimby aminay hoe raha toa izay manolotra tsy vonona araky ny lazay tao foana ihany koa hoe vonona ary tsy maintsy vonona hiatrika izany fifidianana izany dia tsy manao adiny kely say na manao adiny mankatahotra fa dia rehefa posy. Hanolotra kandida ary vonona hiatrika fifidianana ny antoko tanora malagasy vonona hoy Ramatoa Lanto Rakotomavy. Tsy olon-tokana fa mpikatroka 590 antoko izay manao kongresy nasionaly no andany izay kandida tolotra izy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatra ny fifidianana dia anisan'ny diniana ihany koa ny vina hitantanana amin'ny firenena. Ankoatra ny mpikatroka TGV mpanao politika avy amin'ny fironana samihafa no niatrika ny lanonam-panokafana ny kongresy nasionaly ny antoko TGV. Anisan'izany Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo, Tabera Randriamanantsoa, Roland Ratsiraka. Tsy anisan'ny niatrika ny lanonana androany kosa ny filoha-mpanorona ny antoko TGV Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy tazana teto Andramena ihany koa ny Praiminisitra lefitra Ajo Andreny Anarivelo na dia anisan'ny nahazo fanasana azy.